Tokolasy tokovavy miarabantsika isa tokantrano mandray ity fandarina zany malaza ity. Hitondrantsika fandalinana sy fanadihadiana ny fihetsiketsehana izay mitranga tato ato. Fihetsiketsehana ao anatin'ny fitakinana madio ho an'ireo rehetra sy sehatra voakasika izany ary manao izany mitodika any amin'ny fitondram-panjakana. Ny ao anatin'izany fihetsiketsehana izany dia ny fitakiana mazava ho azy ny fahatarany karama. Ny fitakiana ireo tombotsoa samihafa izay tokony hositrahan'ireo tsinjarana andraikitra izay miankina fanjakana na manandrara amin'ny fanjakana. Ary ny fihetsiketsehana izay ahitana taratra ny amin'ny ireo izay manana asa ho isika amin'ny fitondram-panjakana ka misy ireo vokatry ny asa izay tokony hositrahana amin'ny alalan'ireo vola izay eny anivon'ny fitondram-panjakana kanefa dia tara ny fandoavana izany. Fa fihetsiketsehana ihany koa taratra amin'ireo fangatahana ny endriky ny fanajana ny lalàna amin'ny alalan'ny fizakantena ohatra, amin'ny alalan'ny arete izay tokony hamoahana an'ireo zo tokony hositrahan'ireo mpiasa. Ahitana taratra izany ny endriky ny fihetsiketsehana. Fa ny fihetsiketsehana ihany koa izay hita eny amin'ny sehatra rehetra eny dia ny tsy fankatoavana ny fomba fihetsiky ny fitondram-panjakana amin'ny fanapahan-kevitra izay raisiny. Izany fanapahan-kevitra izany ohatra dia ny amin'ny famondratoerana mpivarotra, ny amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra, ny amin'ny fomba fanisana na ny fitantanana ny tontolo ny varotra ho an'ny eto Antananarivo renivohitra. Ka tsy hoe ny fanjakana dia mijanona eo amin'ny fanjakana foibe ihany fa ny komina dia ao anatin'izany. Marobe raha ny fihetsiketsehana mitranga eto Madagasikara ny resahantsika. Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay rehefa misy tranga fihetsiketsehana miseho eto Madagasikara ary na zava-misy tranga misy ara-tsosialy tsotra fotsiny aza dia adika ny mpitondra sy ny mpanohana mpitondra ho misy ambadika politika ary endrika fanakorontanana izany rehetrarehetra izany. Ny zavatra mitranga vao omaly ny omaly no resahantsika raha ohatra ka nitokona ireo interna eo anivon'ny hôpitaly Mbahoaka. Izy ireo izay mpianatra ary manomana ny fivoahany ho mpitsabo ka manao ny asa rehetra mitovitovy amin'ny asa mpanjakana ary anisany tena manodina ny asa mpanjakana eny anivon'ny toeram-pitsaboana amin'ireo hôpitaly Mbahoaka manerana ny Madagasikara. Ny taky ny amin'izay tokony karama mety amin'izy ireo na zo tokony ho raisiny izy ireo presalera hoy ny fitenenana. Heverina fa tahaky ny olom-pirenena rehetra ka mahatsapa ny hirifirin'ny fiainana, mahatsapa ny sondrom-bidim-piainana ary mahatsapa ny fandaliana lany amin'ireo fivezivezena amin'ny maha olona homanina ho mpiasam-bahoaka azy ireo ary manao ny adidy aman'andraikitra eny anivon'ny hôpitaly mpanjakana. Normal ao anatin'ny fihetsiketsehana ny fitakiana satria zoan'ny tsirairay izay verina fa manana asa izany. Zo ara-tsainjikaly, zo ara-pikambanana ary zo fototra amin'ny olom-pirenena rehetra. Ny lalam-pandrenona raha teo koa miresaka izany. Saingy ho an'ny mpitondra fanjakana izay rakopantsy amin'izao fotoana izao ary sahirana amin'ny famonoana afo amin'ny alalan'ireo fihetsiketsehana samihafa izay saika isan'andro ahitana taratra izany eny amin'ny sehatra asa rehetrarehetra dia adikan'izy ireo ho misy ambadika politika avokoa. Voatsela akory izay rehefa nanao ny fitakiana telo sosona ny syndika rotota eo anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny. Fitakiana voalohany ny amin'ny alalan'ny rotation sy ny affectation, fitakiana faharoa ny amin'ny alalan'ny zo tokony hositrahan'izy ireo efa nanomboka tamin'ny taona 2024 ary fitakiana fahatelo ny amin'ny tsisin'ny fanavakavahana ara-piaviana ao anatin'izany ministeran'ny raharaham-bahiny izany dia nadika ny ministra ho misy ambadika politika izany hetsika izany. Ary tamin'ny taona lasa iny tsaroantsika tsara ny fidinana andalambe izay nataon'ny mpivarotra manodidina an'Analakely sy teny Behoririka teny. Ny fanandrify tamin'ny olona ny taksi izany amin'ny fanesorana azy ireo amin'ny parkina teo Behoririka ary nidina ny mpanolotsaina ny tanàna iray. Fifandrifin-javatra ireo dia iny dia nadika ho misy ambadika politika ary misy fanakorontanana avy eo anivon'ny mpanolotsaina ny tanàna izany hetsika izany ary nanenjehana azy dia ny anivon'ny tribonaly. Santiony an'izay raisitsika izay fa amin'ny ankapobeny
ny fitakiana rehetra na eny anivon'ny établissement scolaire zay miankina fanjakana na eny anivon'ireo orinasam-panjakana na reo olona zay manandrara amin'ny fanjakana dia adika ho fanakorotanana hatrany ho an'ny fitondram-panjakana. Zava-misy dia ambony be ny trangam-pahatahorana ao anatin'izany fitondram-panjakana izany noho ny tsy fahaiza-mitantana zay misy ao anatin'ny fitondram-panjakana, noho ny tsy fisian'ny fifampatokisana eo amin'ny sam'ireo mpitondra ihany koa, ary noho ny tsy fandraisana andraikitra ho an'ireo zay nomena andraikitra ao anatin'izany fitondram-panjakana izany. Ka rehefa miparitaka, rehefa mivoraka ao anatin'ny fitantanan-drara zay tsy mandeha am'jelonina de lany andro amin'ny fanenjehana mpanohatra ka adika avokoa ho misy ambadika politika sy fanakorotanana ny tolona madio ataon'ireny malagasy sy reny sehatrasa na reny vondrom-pikambanana sy olon-tsotra rehetra ireny. Rehefa izany no mitranga amin'ny sehatry ny fitantanan-drara mpanjakana dia madiva hifarana ny fanjakana satria ny fifampatokisana anaty mihitsy no very ao anatin'izany raharam-panjakana izany. Crise de confiance, ka tsy confiance amin'ny alalan'ny androm-panjakana intsony fa confiance amin'ny alalan'ny olom-boatendry sy ny olom-boafidy izay miray petsapetsa manodina ny raharam-panjakana. Efa ambony be arak'izany ny zava-misy ao anatin'izany raharam-panjakana izany sy ireo fifandonana anatiny ny mpiara-mitantana amin'ny fanjakana, ka mba hanakomana izany dia ilika eny anivon'ny mpanao politika, indrindra eny anivon'ny mpanohatra sy ny mpanao fihetsiketsehana ho misy ambadika politika sy fanakorotanana avokoa zany rehetrarehetra izany. Na inona nefa ambara dia tsy mahakosoka sy tsy mahafona ny endrim-pitakiana etsero ny fanasoketana ataon'ny mpitondra fanjakana any amin'ny mpanao politika sy any amin'ny mpanohatra. Misaina ary mandinika ny zava-misy ny vahoaka ka mihetsika amin'ny fomba rehetra zay etsehany satria mahatsiaro ny zavatra tsy mety, tsy ara-drary ny tsy ara-dalàna amin'ny fitantanana ny sehatrasa misy azy sy ny fitantanana ny firenena. Mbola tohizantsika amin'ny fandalinana sy ny fanadihadiana fa hatreo aloha ny androany satria zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tompokolahy, makatelina tompoko vavy.